miaraba tompoko lasy tompoko vavy am'zoalin'ny alady fa roamroapolo ny volana jolay izao ankafaliana no iarabanantsika rehetra ary anasanatsika anaraka hatramin'ny farany fandarana l'actualité iarahanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny matv amin'izao aliny alahady izao vahiny azo lazaina efa nandalo eto amin'ity sehatra ity ihany ny vahiny izay nasaina irisadresaka amin'izao alina izany amin'izao ala izao zafady dia tsisa akory zany fa andriamatoa joeljon razafinjato izay mpitarika ny fikambanana antsoina hoe krismasma na kristianina malagasy mijoro miarabanao tompoko ary misotranao manaiky vahin'ny fandarana l'actualité amin'izao alina zao voalohany indrindra dia misaotra an'andrian'i jesosy aloha ny tenako satria fahatelo zany tsika sianao zany no tafoana eto ary amin'ny maha fiangonana zay zany indray moa ny loha hevitra zany hoentina androany ary keo dia faly miarabanao sy ny matv dia miaraba ny vaoaka malagasy zay manaraka ny fandarana nisy fotoana efa nyresantsika momba nyity hoe kristianina malagasy mijoro na ny krismasma ity amin'ilay lafiny mafikambanana azy androany a lay lafiny mafiangonana azy no hitsoroana eto atraizany krismasma fikambanana atraizany krismasma amin'ny lafiny ara-piangonana satria fomba fijery amin'izay lafiny ara-piangonana zay no entina hijerena ny raha-pirenena ao anatin'ny dinika zay rahantsika eto marina tokoa zany satria toko telo mamasan'andro zany ireo ny amin'ny maha malagasy amin'ny maha kristianina ary amin'ny maha fiangonana ny kristianina malagasy mijoro zay mahafikambanana ary mety hivadika politika ihany io raha ilain'ny firenena zany le fijoroana amin'izay fotoana zay fa ny fiangonana kosa nefa ny kristianina malagasy mijoro zany zanaka ny fiangonana ny fiangonana ny krismasma tsy kristianina malagasy mijoro zany le fiangonana mijoro fa avy amin'ny teny mihitsy hoe krismasy le fahaterahana ny fahaterahana zany lay kristia teraka ao anatin'ny tsiraray ary zay mahatonga ny tsika kristianina zany rehefa miresaka ma kristianina de le hoe zanak'andriamanitra rehefa ao anatinao zany ny fanan'andriamanitra zay le mahatonga le ataontsika hoe zanak'andriamanitra de iny mihitsy zany ny ingana am'le izy le hoe krismasma mihitsy io manko ny ady teny zany hoe 25 décembre sy nisan-karazany fa ny tena tiana tongavana zany kristy velona ao anatinao isan'andro zay zany bazin'ny krismasma le fiangonana nyresaka ianao teo ny amin'ny hoe mety azo iverina ny ahalasa toko politika zay krismasma zay raha ilain'ny firenena ozy anao ho anao manokana andriamatoa joeljon razafinjato fotoana manahoana ny tokony hoe hidirana ao amin'izay sehatra politika zay satria zany ianao sady manao kasiketina fiangonana kasiketina fikambanana zay mijery raha-pirenena foana ihany koa fotoana manahoana ary fipetrahina no iverinao fa ilainao feno ato amin'ny firenena irosoana am'izay fametrahana azy toko politika izay raha ny zava-misy am'izao fotoana zao ve tsy efa tokony roso misimisy kokoa am'izay ny toko politika zay nareo sa manahoana zava-dehibe zay fanontanianao zay ary raha vonjoro ny krismasma de efa nieritreritra zany ny olona hoe atoko politika zany zay satria miresaka politika satria resaka politika fa tsy maintsy miainga moa ny zava-dehibe ary tena niainga le izy hoe amin'ny mahamalagasy loha voalohany zay njeretsika ma kristianina ary ty zany fahatelo zava-dehibe ao anatin'le ataontsika hoe fiangonana ny fiangonana mipetraka mantsy de mipetraka amin'ny maha ray aman-dreny zay nydikany hoe fiangonana mpampiavana ny fiangonana zany amin'ny maha ray aman-dreny azy de mipetraka ho mpampiavana tsy mizatavan'olona fa mijoro izy amin'ny lafin'izay eto amin'ny tany sy ny firenena ny tiana atongavana amin'izay resaka fiangonana zay somary valapatra kely zany satria betsaka monina ny tany raha vao nijoro zany le fiangonana de izy ny sponsornareo zany hoe misy fandraisany ihany zany am'le politika ihany zany le izy nieritreretany olona azy fa ny krismasma zany tsy manana sponsor fa tsy jesosy kristy ihany zay ny sponsor ianao moa zany no mpitarika an'ilay fiangonana zay zany mpitarika an'lay fiangonana zay vao ijoro ary ny tiana azavaina eto zany raha mieritreritra manko ny sasany zany ny joeljon dia zanaka fiangonana vao tonga teto Madagasikara zany
dimapolo taona lasa zay efa kristianina ary io zany tiako anina moa satria tamin'ny fandarana voalohany le hoe kristianina hoe efa kristiana ve malagasy somary ohatrany entratrehtra ihany ianao zany hoe kristiana ve malagasy voalohany indrindra ny tiana zavana zany samy hafa le hoe kristiana malagasy sy le hoe malagasy kristianina ina moa ny antony atongavana sy maresana zay ny kristiana malagasy dia voatonga zany teto Madagasikara ny kristianina jerena akaiky mihitsy zany dimapolo taona lasa zay efa kristiana zany jelojelona satria zanaka fiangonana ny raiko anglikanina mamako FLM efa vita batisa tao amin'ny anglikanina zany confirmation tamin'ny 91 vita batisa tao amin'ny Jesosy mamonjy ny antony dia zao rehefa nandeha teo anivon'izao tontolo zao dia nisy zany lay fahotana mila fibebana zany ny olona zay raha tsy manana le fanahy fibebana zany ny olona tsy afaka le mahafantatra le ahoana le fibebana dia natao batisa ny fibebana atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fondateur Jesosy mamonjy mihitsy zany nanao batisa tamin'ny taona 91 ndika zany efa kristianina foana zany raha jerena lavitra zany zay mety ho lavabe zany anorona fiangonana manokana zany izy zao zany izy raha mieritreritra zany le olona zany zao mety gaka sitaka tao amin'ny Jesosy mamonjy zany ny jejouna raha vao niala tonga tao amin'ny Jesosy mamonjy ihany koa zay dia efa hoe sy ny sasany ray hoe nareo ngy ato fiangonanareo ty amin'ny anglikanina zay zany le ohatra hoe fiovam-pinoana fa tsy miova finoana fa fanamafisana foana zany satria nitanjony kristianina tsy mitady 19 fa mamalagasy le malagasy mako am'le fitadiavana 19 diso ray loza izy ny tena soratra masina dia ohatrany hoe diso amin'izy rehetrarehetra fa nitanjona zany ny krismasma dia mitady mention très bien onatrian'i Jesosy Kristy ny tiana tongavana amin'izay le fiangonana zany dia tsy azon'ny olona loatra zany fipetraka izy satria midikany hoe fiangonana raha resaka amin'ny Kristy zany jerena fa ampianaran'i Jesosy rehefa mivavaka ianao izy midira ao anatin'ny efitranonao olona ray ny mivavaka ao anatin'ny efitrano anankiray zany ny tranonao zany efa eritreretina fiangonana satria raha vao olona mihoatra ny ray no mivavaka zay le hoe miangona dia ny problème amin'izao fotoan'izao ary io no hitako olana eto Madagasikara na misy firy ny fiangonana eto na misy firy mizara roa ihany izy io fito izy ao anatin'ny apokalypsy izy milaza hoe mizara fito misy fiangonana fito tany azy fa rehefa sotomina zany mevitsy ihany izy mizara anankiroa ihany izy io tena marina dia ny mivavaka amin'ny andro fafito sy ny mivavaka amin'ny andro voalohany na amin'ny andro favalo mitovy ihany zany le andro fafito dia mivavaka amin'ny andro sabata ireo zany le atao hoe jiosy israelianina fa le mivavaka amin'ny andro voalohany na amin'ny andro favalo le andro alahady tonga dia zavana le olona zany le andro alahady le andro voalohany na andro fahavalo zava-dehibe zany zay dia io zany le hoe jiosy kristianina hatram'izao zany tsika mbola mipetraka foana manko zay resaka hoe tsika ve ahoana sy ahoana fa mizara roa fotsiny zany ny kristianina eto Madagasikara na jiosy israeliana izy na jiosy kristianina zavatra anankiray nefa dia zao lalàna iray ihany no fean'ireo zay le fampihavanana aloha anatin'ny fiangonana lalàna iray ihany no mife na mivavaka amin'ny asabotsy ianao na mivavaka amin'ny alahady mpiandry anankiray ihany ozy izy Jesosy zay voalaza ao amin'ny teny soratra masina mpiandry ray ihany na mivavaka ao amin'ny alahady ianao na mivavaka amin'ny andro sabotsy dia Jesosy ihany mpiandry an'ireo fiangonana anankiroa ireo dia hidirantsika amin'izay ary momba n'ilay fiangonana mihitsy ny hoe krismasma eo anatrehany raharam-pirenena amin'izao fotoana izao inona no toerana misy an'izay krismasma zay amin'ny mahafiangonana azy ao anatin'ny raharam-pirenena manahoana fahitany an'izay toetra raha zay amin'izao fotoana izao ny amin'ny fiangonana ny sindra raharam-pirenena zany raha vao miresaka n'le fiangonana zany dia manana doctrine zay ningana satria raha tamin'ire heritoantsika sianao no resaka teto dia ny hoe tompony taona 3 sy 4 ny krismasma zava-dehibe zay satria 50 taona tamin'ity taona 2013 ty zany krismasma ny fiangonana rehefa miresaka zany dia misy miainga bazy ao anatin'ny baiboly mamela ianao androany maka baiboly tsely androany satria resaka fiangonana zany nyresahany eto ao amin'ny Leviticus
efatra ao amin'ny 5 de evakitsika ao amin'ny toko 15 zay mahafiangonana fiangonana misy doctrine ary zay ny ingana zany a raha miresaka ao amin'ny toko 15 de voalaza hoe manisa taotsabata 7 ho anao dia 7 taona impito ka ny hanisanao ny andron'ireo sabata taona 7 dia 7 taona. Ny fiangonana be zany zao no miresaka eto zany a de afaka miteny fa hoe niresaka tamiko zany Andriamanitra satria ianao izy manisa taotsabata 7 ianao de rehefa nandinika tokoa ny krismasina zany a de ny hoe taotsabata zany niainga veo amin'ilay taona nateranao iny natongavanao teto voalohany teto Madagasikara de manisa zany ianao am'izay fotoana zay a tapitra 7 taona tamin'ny heritaona 50 izany am'ty taona ty zay voalaza rehefa sovakitsika ihany no manaraka ao an-toko 10 ary amasino ny taona 50 ka miantso fahafahana eran'ny tany rehetra ho an'ny mponina rehetra ao aminy zava-dehibe loatra zany teny zany ary anjaran'ny kristianina rehetrarehetra no mandinika satria voalaza eto fa miantso fahafahana eran'ny tany rehetra raha mbola misy olona voageja zany eto Madagasikara de mahatsapa ny krismasma fa malahelo izy ary anisan'izany tsika eto Madagasikara maro ny olona mbola vohitsakitsaka ny zoany nandritra n'izay za tsy teny hoe 50 taona satria nandritra ny 70 taona satria zay zany nahitana l'izy hoe nisy korotana foana zany teto Madagasikara fanonganana 70 taona raha raisina zany satria tamin'ny 1972 mijanona teo amin'ny 2012 70 taona zany zay tapitra mihitsy ary navarina fa tena tao mihitsy zany izy 2012 mbola tsy nanana filoham-pirenena foana zany tsika misy zany io vahoaka malagasy vohitsakitsaka ny zoany asaina mifidy izy a tsy tapitakoly ny manda lay fifanarahana zany eo amin'le mpitondra sy lay mpifidy de efa vohitsaka zany le zo le vahoaka malahelo mampalahelo zany zay zany hoe lafiny anankiray radiniana ohatrany hoe zavatra tsotra fa tena mazevatra be zany amin'ny olona mihitsy zany zay le tena manana le safidy ohatrany hoe vohitsaka mihitsy zany le zoany azay na tonga ny krismasina ntsojoro satria matsapa hoe tena tsy manana fahafahana zany le vahoaka malagasy vohitsakitsaka le zoany de manomboka zao zany ny krismasma 2013 de tsy hay ny araba ny rahalahy sy ny anabavy rehetra zay teraka tamin'ny 1963 50 taona ianao ary tompony ty taona 2013 ihany tsika ary mino fa génération 60 rehetra miombom-peo miaraka amin'ny krismasma zay le fahafahana ho an'ny vahoaka malagasy ika-pahafahana ho antsika malagasy zany ty taona 2013 ty any amin'ny lafiny aranofo zany resahana eto satria metso ianao izy fahafahana ho an'ny vahoaka amin'ny firenenao rehetra aranofo zany zay fa araram-panandray izy mbola fahafahana ihany le 50 satria raha mamaky ny baiboly tao anatin'ny 50 andro de latsaka fanamasina nisy 50 foana zany zava-dehibe no antrehan'Andriamanitra ary ny zava-dehibe raha matoa mandray an'ity teny ity zany ny krismasina mivavaka amin'ny andro alahady azy araka ny teny teo lalàna ao izy Jesosy tsisy miova akory raha ohatra zany ny olona ny sasany manao hoe efa nahazo ny fahefana zahay ohatrany hoe Jesosy zany nahazo fahefana de tsy raisitsika tsony ny zay resaka tany aloha tany zay manko miseho zany eto am'izao fotoana zao raha ohatra raisina zany nisy fanomezam-pahefana zany tamin'ny reny korotany rety teto Madagasikara raha ohatra niala zany Andriamatoa marika valmanana de name fahefana izy zany amin'ny tafika de ohatra hoe rehefa name fahefana zany ianao de fa tsy kototsony ianao zany zay fa any ianao zany fa tsisy andraikitratsony zany zay fa na izany aza eo amin'ny fiangonana rehefa nahazo fahefana Jesosy tena nampiseho mihitsy mazava izy fa tsisy foana akory ny lalàna nandray izy ary zay nijoronay matoa zay zany ohatrany hoe mino an'le Andriamanitra ray fa tsy tenenina fotsiny zany hoe amin'ny anaran'ny ray
fa tena miny de mandray mihitsy ianao zany mivantana mihitsy hoe anona tokoa ahoana ny endrika ison'zay fandraisana andraikitra zay raha mita am'le fotokevitra napetraka eo ijoro ny fiangonana rehefa iresaka sy ijerina raha-pirenentsika manahoana ny fomba fisehon'zay fandraisana andraikitra zay sy ny fandraisan'zay fanazavana rehetrarehetra zay amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao tena marina zay satria lalina be moa zany raha tsy olona tena hoe manodinika tsara zany amin'ny fandraisana ny tenin'andriamanitra zany sy ny zava-misy am'izao fotoana zao ny antony tiako tenena an'izay le hoe hikaika-pahafahana samyny olona zany rehetrarehetra zany zao miantso le fahafahana daholy ary zava-dehibe zay de ny fandraisanao andraikitra zay mahatonga anange raha ny tena tokony ho izy eto aloha zany amin'ny resaka politika aloha angamba ny tsara ihany koa ny somary saotra ihany zay ny gs satria nahazo tsiny moa zareo reo midikan'izay tsy maintsy mame asina ihany zany zay raha hoe makasitraka ianao zany de misaotra ny gs ihany koa zany aloha voalohany indrindra aloha ny antony noho ny antony raha vo miresaka fifidianana zany ianao de mivahoaka zay ny resahana fifidianana de mivahoaka ny tokony resahanao anjara ny mpanao politika mandresa lahatra ny vahoaka fa anjaran'ny vahoaka no mijery no mifidy ianareo zany manaiky an'ilay lisitra navoaka ny cs lisitra ro platsaka hofidiana rehetra ho anareo zany mety tsy tokony asiana olana izy aminay aloha zany izy mety ny antony tsotra be zany le izy satria zay ny rabanan'ireo olona latsaka azo iziny 7 ngamba izy io na valombe 7 raha latsaka koa zany ny krismasy matamity zany nofidiana de mety zay mifadimapolo ohatran'ny zavatra fanjoinjo moa le izy fa safidy mihitsy zany zay tsy nanao an'izay ny antony de tsotra ny zavatra nisy tao anatin'le resako anao teo le 10 taona 7 taona nisy ny ainana zany zava-nisy teto Madagasikara fijerin'ny krismasy mazy de zao malagasy no nanongana malagasy no voongana malagasy sahirana zany krismasy ma raha vao miresaka le mamalagasy zay ny tonga ny sahirana tamin'ny heritaona raha niresaka mamalagasy de nametraka mihitsy le hoe misy natao hoe mpifidy ty tanindrazana ary misy natao hoe mpitolona ty tanindrazana ary zay ny adidin'ny fiangonana tsy mitsara hoe reto mpitolona ty tandrazana reto mpanonga-panjakana tsy nijery an'izay mihitsy zay fa manaja satria raha lahy ihany reo anabavy ihany reo ohatra zany koa amin'ny mahakristianina sahirana ihany koa ny krismasy amin'ny mahakristianina satria fijerina iazy kristianina ihany nanongana kristianina teto Madagasikara ary ny kristianina voaongana kristianina mampalahelo zany tsisy fe avy any ivelany resaka eto fa samy mitsika atao eto toerana ihany no famatropandrika ohatran'izay am'izao fotoana zao nivoaka ny lisitra ro platsaka hofidiana dia niteraka olana ny fisina kandida anankitelo zay atao hoe tsy akasitrahany fianakaviby resam-pirenena ny andraisany anjara anatin'io fifidianana io ary de misy ny karazana fanirina mihitsy atao miaraka amin'ny sazy zay fanarangaranga fa hoampiarina raha tsy misitona ny filatsahakofidiny ireo kandida anankitelo zay efa iaraha malala moa zany dia ny amiraly dideratsiraka raha mato lalora valomanana ary ny foloany teteza mety am'izao fotoana zao andrinirina ratsoelona ahoana ny fijeriny krismasy man'izay zavatra zay sy ny toerana misy ny andraikitra raisany fianakavimberasampirenena ao anatin'ny famahana ny krizy eto amintsika ny tena olana zany zay ohatrany fantatro na le vahoaka mihitsy ny mpanao politika no misitona fa ny fomba fijery azy mahatonga ny any ivelany zany ino moa zany mitsofoka am'le raharaha-pirenena eto amin'ny firenetsika misy malagasy ao tsy maintsy fampiresaka amindry zareo ao fomba fijery tsotra zany zay tsy afaka mitsabaka amin'ny raharaha-pirenenao mihitsy zany ny firenena avy any ivelany raha tsy misy atao amintsika ihany anatiny loha no maneho an'izay ny ivelany hoe misy zavatra tsy mety eto ny zava-dehibe somary alohan'ny tondrako ny resaka aminao de hiteny amin'le kandidata eo aloha hoe reo zany loha lay 7 reo zany loha sa manaiky
le hoe fifidianana ihany no vahaolana eto amintsika zava-dehibe zany zay a le filatsahandry zareo aloha fa raika amby efapolo moa nyvoaka taty ariana dia fanehoana zany zay fa hoe fifidianana ihany no vahaolana eto an-tany sy ny firenena nametraka moa ny araka nyfantaninao mikasika an'izy telo ary ko fomba fijery nreto vondrona iresa-pirenena ohatrany hoe misy mahatsara azy ihany raha ohatra raha ohatra hoe jerena amin'ny lafiny ihany le ataony any ivelany satria reo mpitondra any ivelany reo nge saiky voafidy ara-dalàna daholo rariny zany ny anazy raha ohatra hoe misy tsy ara-dalàna zany eto amin'ny tany sy ny firenena fa nefa ny olana mihitsy zany eto amintsika le firafitry le lalàna mihitsy zany nohatra ny goragora mialatsiny raha ohatra mikasika an'izay satria amin'ny fiangonana misy teny ao amin'ny abakoka ngamba tsara ho jereko ihany le izy rariny raha teneniko ihany toko voalohany andininy faefatra amin'izay mikasika an'izay lalàna zay ao amin'ny abakoka toko voalohany andininy faefatra vakina aminaran' Jesosy koa noho izany dia tsy ampiery ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny fa iroota ny ratsy fanany marina ka izany ivoan'ny fitsarana tsy marina ina moa no tiana ho tenenina eto satria resaka lalàna zany izy io ny lalàna fomba fijerina azy lalàna zany natao an'ny olona fa tsy ny olona natao an'ny lalàna azo ovana miakina am'le olona ihany no manova n'le lalàna fa tsy azo iteheranao zany le lalàna miakina am'le zavatra ho apetraka araka tiako anao hoe lalàna tsy natao an'ny olona lalàna zany natao an'ny olona fa tsy ny olona kory natao an'ny lalàna ina ny mahatonga an'izay ny problema mipetraka zany zao de misy olona tsy nanaraka ny lalàna zany maro be tao anatin'le zavatra navoaka ny CS kanefa fifidianana ho ano apetraka zay nge le amin'ny maha-kristiana zay natonga anay sahirana mametraka an'izay le hoe anjara mivoaka mame anisty an'le mpanao politika zany hoe mametraka tsara mitohy foana zany le zay le hoe toko telo mamasan'andro reo raha vao miala zany ny ray amindreo le amin'ny maha-malagasy amin'ny maha-kristiana sy ny fiangonana de misy banga be zany ao azonao ka ny olana teoto amintsika zany de hoe rehefa tsy tonga eto zany le olona de tika zay mandika lalàna izy de mitovy an'ireny le olona voaheloka zany am'izay fotoan'izay mpangalatra sy ny anina zany tena very zany le zo zay nge le ikaika-pahafahana very zo zany ianao fa nizaniza zany olona tonga eto amin'ny tanindrazany raha vainy ivelana izy ka tonga eto Madagasikara tsy maintsy misento kely aloha izy hoe dray eto amin'ny tanindrazako miova daholo zany le toetsaina rehetrarehetra satria eo amin'ny tanindrazanao anao zay vao mahatsapa n'le hoe ay ve misy fanagejana ihany zany rehefa misy voahilikiliky ohatran'izay ary samy natsapa am'izay nge zao na nizaniza zany zao am'izao fotoan'izao zay vao mahatsapa daholo ny rehetrarehetra hoe ay ve anao rehefa asorona tsy ao anatin'lay tsy mahazo miazakazaka le fiazakazahana zay vao mahatsapa hoe ay tena tsy manana le zoako akay very zany le zonao de manjary miteraka olana zany zay eo anatrihan'lay ino tisy eo amin'le vahoaka malagasy mihitsy azo de ninona ny tiana tongavana am'izay vao somary amaly anao am'le hoe vondrona iresa-pirenena raha mijery an'iny zany zahay raha milafiny amin'ny eto amintsika ihany nge mahatonga an'izy io misy makasitraka le hoe ajanona izy anankitelo za zao raha tena nieritreritra mihitsy zay hoe reo raika amby efapolo reo tonga mba mivondrona mihitsy reo hoe aleo zay samy latsaka daholo de am'izay safity ny vahoaka no am'izay ny vahoaka no mitsara am'izay zay nge le fahafahana le fahafahana ikaika hitondran'ny krismasma zany le fahazahoany tsiraray maneho safidiny ny fanatsahana an'izay hoe fahafahany rehetra mirotsaka fidiana sy ny ahafahany vahoaka misafidy zay tena tiany zay atraiza no ahafahana misitraka an'izay sy arovana an'izay satria ny zava-misy aloha zany hatreto de hoe tsy manana noety manana manontolo ahafahana mikarakara fifidianana sika hatramin'ny bulletin izay anaovana ny fifidianana aza
atsy Afrika Atsimo no namboarina rehefa nato ny Afrika Atsimo ny fanamboarana azy amin'izao fotoana izao. Isisika raha ny hevitry ny krismasy ma ve tokony isisikitsika anao izay avy tany fifidianana filoham-pirenena amin'ireo kandida rehetrarehetra reo, na ahoana vokany, na misy na tsy misy no eto manana, ahoana ny fijerinareo an'izay? Ny tena marina zany de zay moa zany zao no somary mampatahotra mpitondra amin'izao fotoana izao, isisika le fifidianana de inona ny zavatra hitona raha pitso raha afaka pitso, tsika tsy mahavita tena fa kanefany zay le hoe tsy maro fa zatra mijery lavitra ihany moa ny krismasy ma am'izay. Ny tiako tenenina am'izay a le hoe jery lavitra zay nge natonga anay tsy nandatsaka mihitsy zany, mbola tsy mijoro mihitsy le toko politika zay mbola efa notaninao fa mandeha mendalana ihany moa zany le fanazavana le izy zany am'izay fotoana izay, satria ny olana zany nipetraka raha nilatsaka ary zahay oviana indray no ahongana, zay zany ny problème ny krismasy ma zany, zay le hoe le problème tsy nandatsaka olona reo fa sao de misy manongana. Satria normal raha tsy mivaha mihitsy zany le zavatra misy am'izao fotoana izao mihitsy, tsy ahoana moa ny ilatsahanao eo raha lany arenao de oviana indray satria mety manana olona tohanana ao anatin'ireo kandida reo ianareo? Zay zany a ny hoe olona tohanana miankina am'le zava-misy zany no anohananay an'le olona, satria amaha vahoaka ny krismasy ma zany zao mipetraka amin'ilay vahoaka mpifidy any an'le kristiana malagasy mijoro amin'ny maha-malagasy, zay le hoe krismasy ma 4e zany hoe amampifidy zany no hijoronay am'izao fotoana izao fa tsy ama-kristianina aloha, hafa indray mako zay raha vao resaka kristianina, fa amampifidy a de lay zoanao zany le mifidy. Raha ohatra zany hoe mijery lavitra tiako tenenina zany hoe eny ary hiala zany izy anankitelo de amboarina indray zany le hiditra indray zany ny raha tsy diso koa hoe de hoe foanana koa le CS satria toatran'izay ko zany ny resaka mandeha satria tsy mihitsy ny fitakiana hoe tokony avaozana ny mpikambanao ny CS satria hoe tsy mangarahara, satria le mangarahara mako mahavariana fotsiny zany fomba fijery azy a, ohatran'ny hoe naseho mihitsy zany le mangarahara hoe reto no nandatsaka tao anatin'ny fotoana ara-dalàna ary tia taorina ny ara-dalàna, zay le mangarahara ny dikan'izany a raha ohatra zany le resaka mangarahara ny tiana tenenina nanao ny andraika mihitsy zany le CS ary zay nao mampilasy eritreritra fotsiny hoe raha iova zany le CS ndray ny problème mety hipetraka zany hiala daholo zany aloha le kandida rehetrarehetra zany satria tsy nekena zany teo de apititra indray zany zay tonga indray de misy kandida vaovao zany mety latsaka indray eo ara-dalàna zany am'izay fotoana izay de mety andatsaka ny anazy ihany ny Andry Rajoelina ohatra de mety Andry Rajoelina hoe ay ao amin'ny ara-dalàna am'izay zany a tiary ny anahy apititra ny azy ko zany Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatin'ny fotoana ara-dalàna azonao io zany Andriamatoa didiratsiraka koa hoe zay apetraka tsony satria efa miova zany le CS inona ny zavatra mety iseho am'izay fotoana izay, hosahirana ihany ko zany zay olona ho tonga eo am'izay fotoana izay satria tsy maintsy hanilitra an'izy telo indray zany am'izay fotoana izay, mialandray nareo telo satria tsy azo ekena zany zay azonao ny problème misy nefa am'izao fotoana izao zay mahatonga anay hoe mijoro zay tsy nangataka zay zany tsy nandatsaka mihitsy zany olona satria ny antony de tsotra, ny tsotra tianao tenenina ny anay moa rehefa fifidianana zany de mety foana rehefa mandeha fotsiny fifidianana de mety filoham-pirenena io sa na fifidianana resaka filoham-pirenena aloha zany nresahana satria zay zany resaka députation zany mbola tsy mieritreritra an'izany satria ty aza resaka filoham-pirenena mbola tsy voavaha fa ngatsika raha ohatra no resaka fifidianana député zany de tsy fidy filoham-pirenena raha pitso raha afaka pitso tsony fa de hoe ovana indray zany lalanao indray zany de hoe sa fa misy zavatra fanamboarana indray zany eo fa tsy maintsy hanao fifidianana filoham-pirenena foana zany tsika na raha pitso io na amin'ny heritaona io. Ianareo manokana ve mino hoe raha fivoarana zava-misy eto Madagasikara hoe isy fifidianana sika hatramin'ny faran'ny taona raha fomba fijery krismasy masy? Raha ny tena izy tokony isy foana io tokony tena misy raha fomba fijery azy satria tsotra fotsiny kely izy hoe inona moa ny olana zany mba tsy isian'le fifidianana miala ho ary olona anankitelo ireo zany ny zavatra takiany krismasy mange de tsotra
na iza latsaky ny tim zany zanaky dada ny tiako tenenina na marikaravalomana na latsaky eo na raha mivadiny eo na ny zanany eo reto zany moa tsy hoe zale reo makro zany zay mpiaraty aminy rehetrarehetra zany na mpro zany tsotra nge zavatra takinireo de zao niverenany Andriamatoa marikaravalomana eo anatin'ny fitondrana ny zava-dehibe raha ohatra azy izy tsy milatsaka tamin'ny hetoana nge zay nametraka an'izay le hoe any ivelanga izy afaka mametraka ny candidaturany tsy tanteraka moa zany zay satria ny lalàna tsy zay no tsy zay ny lalàna satria lalàna aloha tsika tsy maintsy makatò lalàna foana zany de mandeha fifidianana zany efa tamin'ny heritoana hoe raikitra zany le fifidianana de iny am'izay zany nandatsaka ny ramatoa aloha Ravalomanana de tsy nekena indray zany zay ny antony tsy nanekena raha ohatra mijery an'iny fomba fijery ny Andry Rajoelina zany tamin'ny voalohany izy nandatsaka de zay ohatran'ny somary manana fomba fijery tsy de mahitsy loatra zany Andriamatoa Andry Rajoelina satria ohatra karazana hoe sabotage an'le an'le filatsahany ramatoa aloha Ravalomanana fa nefa rehefa tena dinihana nefa le zavatra nataony ohatran'ny marina ihany le filazany satria nanaiky an'le fifidianana nge Andriamatoa Andry Rajoelina hoe valao ary hilatsaka ramatoa aloha Ravalomanana Andriamatoa Didier Ratsiraka Andry Rajoelina aminay raha fomba fijery amin'ny mafiangonana azy efa fampihavanana zany zay efa manaiky fampihavanana izy telo Andriamatoa Zafy Albert moa rehefa tsy nilatsaka marina ny anazy raha tsy nilatsaka izy satria ny anazy nge fampihavanana maray mandreny azy ny tadiaviny ary io no somary isotonako kely amin'le resaka FFKM ny zavatra nataony FFKM zany le fampihavanana fampionana n'izy efatra rahalahy efa tanteraka zany le fampihavanana aminay satria rehefa milatsaka samy milatsaka izy ireo mety gaga fotsiny manko ianao zany filatsahan'ireo olona efatra ireo na ny telo amin'izy ireo moa zany marina ao anatina fifidianana anankiray ve midika fa vita ny fampihavanana raha misy fampihavanana mino ve anao fa mihavana tokoa ireo olona ireo ary tena ohatra satria zava-misy ange ny FFKM miezaka ny amin'ny hoe asiana fiaonana andatapatra boribory ao amin'izy efa tonta atao hito an-tranondrazana fa hatramin'izao tsy tanteraka zay satria misy anankiray tsy tafiditra eto Madagasikara raha zay zavatra zay fotsiny ve zay fihetsika zay nijerevana mino ve anao fa tena vonina hiavana tokoa sa manao resaka fotsiny ireo rehetrarehetra ireo tena marina satria le fifidianana ihany nge fampihavanana zay ny tanjon'ny krismasy azonao le ino ty izy le fifidianana zay ihany ny fampihavanana ary ny zava-dehibe rehefa mihavana nge izy efatra ireo tsy midika akory zay hoe arabaina zany nareo efatra fa nihavana fa ndanazay ary matory ndanazay mody tsy raharay fa za milatsaka tsony nareo any zany mety isy olana mipetraka satria tsy zay nge ny tanjon'ny FFKM mafiangonana ny fiangonana zany fomba fijery zay mahatonga anao miresaka le fiangonana amaray mandreny izy mampihavana rehefa mihavana akory le olona tsy midika zay kory fa de hoe aza milatsaka tsony ary nareo rehefa mihavana fa anjara le fifidiana zany anjarany vahoaka zany zay fa rehefa mihavana nge izy efatra ireo zay ny zava-dehibe aloha satria ao anatin'ny tokantrano araka ny teniko aminao teto hoe tsika teto Madagasikara nge malagasy ihany nanokana malagasy kristiana nanokana kristiana tsika eto ihany zany no manimba le tontolo iainantsika ary zava-doza zany suiteny io raha mbola hito izy io zava-doza be mihitsy ary zay ny tena soroan'ny fiangonana zany mba tsy isiny zay le fiverimberenana zay le fanongana mpanjakana zay tsony eto Madagasikara zay moa ny tanjonay zany zay raha nametraka ianao zany de tonga de ngamba de hoe somary ao azavaina mahitsihitsy kely zany le izy ny zava-dehibe raha ohatra tsy ao anatina sehatry ny lalàna moa zany kanefa kosa nefa mipetraka zany satria zony vahoaka no mangataka zay le zoan'izay eo anatina fifidianana zay zany tsy mangataka mihitsy any amin'ny gouvernement na ny amin'ny présidence mihitsy fa le candidat mihitsy zany no angatahanay zay mba tonga anay tsy nandatsaka mihitsy ohatra zany raha ohatra zao izy ty izy ramatoa aloha Ravalomanana ny anjaran'ny krismasy de mangataka aminy fotsiny zany hoe mba tsy isiny verimberenana tsony
alefa nogana-mpanjakana rehefa niala moa zany raha Timatoa Marc Ravalomanana dia azony kandida azy apetrany maneho n'le programa anasiny dia avy eo amin'izay no afaka miteny amin'ny vahoaka izy hoe eny ary raha lany somatsara dia atolotro amin'ny ndray aman-dreny ny vody akoho zay mamalagasy atsika inona le vody akoho atolotra ny vody akoho famezam-boninahitra ny ray aman-dreny ny zanaka zany tsy mba mihinana raha eo ny ray aman-dreny tsy afaka mihinana vody akoho ny tianao teninona ve raha lany ranomatola lao ravalomanana dia averina amin'ny ravalomanana ny fitondrana zay zava-misy satria io matsy ny olana zay mihitsy le natonga n'lay hoe misy tsy nanaiky ny filatsahana satria ny fianakaviam-berasam-pirenena nametraka n'lay hoe niny samy tsy milatsaka na rajoeliny na ravalomanana dia nisy ny hevitra fa na ny rafozan'ny filoha teo aloha zay hoe marary teto Madagasikara dia niverin'ny olona taty aoriana fa lasa hoe karazany fitaovana politika nahafahana napody ataninrazana ny Ramatoa Lao Ravalomanana zany dia tonga fifidianana rehefa voasakana tamin'niny Andriamatoa isan'ny Ravalomanana sy Rajoelina dia narotsaka Andriamatoa Ravalomanana ny andefomandriny Latsakovidiana zany hoe araka ny teny malagasy zay famberimberina ihany koa eto amin'ity fandarana ity hoe ty zany a lay anarana hoe Ravalomanana ny tena amidy ao anatin'io zavatra io ary raha zany fanazavanao zany a ahoana ny anekeny olona ny zany zavatra zany anarana sy firotsahako-fidiana lalao Ravalomanana no narotsaka nentina atao anaty fifidianana fa atahotra ny mizara ena-koho any an-tranony ve ny fitondrana nyity fireneny ity ka raha lany Ramatoa Lao Ravalomanana dia omena ny dada ny fitondrana eo mantsy dia efa teboka anankiray mety ampisy olana indray zay ny firenena raha zay fomba fijerinareo zay tena marina zay zay le atao hoe tsy maintsy mijery lavitra ianao ny tiana tinenina ary hiala zany ndreo hiditra indray zanaky dada zay ihany nary notenenina hoe azo ny programa anay a fa rehefa lany a zay tsy atolotray ny Andriamatoa ray aman-dreniny vody akoho azonao dia ahoana ary ny raisy mijereny any ivelany amin'izay sy eto amintsika amin'izay inona ny zavatra mety isy eo amin'izay le safidy le vahoaka malagasy mihitsy ve no tsy ekena ntsony tokony tsy asiana fifidianana ntsony ke zany raha izay ny tena izy satria safidy zany zay tsy tsangan'olona fa tsangakevitra misy zavatra apetraka zany eo le foto-kevitra iangana zay lefa le ataoko hoe le fafana raha ohatra nge ny ala Andriamatoa Ravalomanana dia hoe zay ny safidy ny vahoaka malagasy zay ny dradradradraina zany teto Madagasikara hoe safidy ny vahoaka malagasy a satria ny vahoaka malagasy no nangataka ny alany ary anjara ny safidy ny vahoaka malagasy ihany koa no mamerina azy raha tia ny vahoaka malagasy izy amin'izay rehefa any arina any raha misy tratran'le ohatran'izao ihany mbola misy zany fanonganana engane mba tsy misy tsony satria zay nge ny tanjona mba tsy isian'izay tsony eto Madagasikara hoe miala ianao dia tonga izy dia miala izy mba tsy isian'ilay raha mandrika dia atao ary le fifidianana dia mametraka an'izay ary le zay latsaka eo hoe azao programa anay satria anjaran'ny mpanao politika ange mandresy lahatra vahoaka ka raha ohatra ka lany somatsara ao izy izy dia misy ndray aman-dreny ny mpanorona ao dia inona zany no atao foana amin'izay dia tsy azo ekena zany zay ajanona zay tsy mety foana zany zay tsisy ilaina le fifidianana mihitsy raha izay fipetrany aminay fomba fijerinay amin'izay fotoan'izay ka na eo amin'ilay fomba fijery fotsiny ary raha hoe tsy ny anaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana nge ny narotsaka fidiana fa ny anaran'Andriamatoa Lalao verezindroa Ramatoa Lalao zany eo anatin'izay adevitra apetraka ao zay apetraka ho saro-bakolon'Andriamatoa Ravalomanana ve zany Ramatoa Lalao Ravalomanana amin'izay fomba fijeriny krismasy ma zay zay le ataoko hoe mijery lavitra ao zay zany amin'izay fotoan'izay tsy le saro-bakoly fa raha ohatra zay tonga ao anatina fitondrana ihany koa ka vahoongana ohatran'izay ary raha mandatsaka zany zay zao dia lany satria tsy eo daholo zany ndreo zany azonao lany zany krismasy mitondra ny tany sy ny firenena le krismasy maka deuxième amin'izay fotoan'izay ny kristianina malagasy mijoro mako amin'ny maha kristianina rehefa misy tsirarina zany dia mijoro izy na te hanova rafitra misy fomba fandrosoana zany fa mpandrosoana hoentina hoe manana hevitra tsaratsara zany zay ampandrosoana n'ity firenena ity angakangana kokoa dia mandray andraikitra zany ny kristianina amin'izay zay le hoe krismasy maka deuxième amin'izao fotoana izao
ny zava-misy be deabe ny mitaky hoe tokony aroso amin'ny fifidianana be deabe ny mitaky hoe raha vao ny CS misy ny tonga ny amin'ny fitakinany hoe farano tetetezamita atya fa aloha sy na tetezamita hafa iarahana amin'ny tantana indray a tena ifantoka kokoa amin'ny raha-pifidianana be deabe ny karazana fitsihana zay miketriketrika etseroa misy ny fikasana idina an-dalambe sy ny sisa aiza ho aiza ny toeran'ny krismasy mao anatin'ireny amin'ireny fandraisana ndraikitra ny teneninao teo miaradia amin'ireny le olona satria matoa reny midina an-dalambe ange mikikika fahafahana araka ny teninao teo izy manohana ny atsika toreny ve nareo manao anany toeranareo anatin'izay tena marina misy zay satria ny krismasy mampifiangonana zay zany zay ny ataoko anao misy hoe raha zay ny lany eo dia tena fantatra fa tsy maintsy mokony io satria fantatry ny olona zany hoe reo nge tsy mpitolona teny mikanja sady teny amin'ny magro reo tsy teny amin'ny trésime reo tsy tery mikanja reo nydikan'izay anjaratsika no nandrodana dia ahoana ry zalahy no hitondra azonao zay tsy makasitraka mihitsy lay fidinana an-dalambe zany zay mahatonga an'le hoe ny fifidianana ihany ny anay ary zay ny doctrine ka fitakina fifidianana lay fidinana an-dalambe hoe arosoa ny fifidianana de nefa rehefa apetraka le fifidianana dia ahoana ntsekena indray le fifidianana satria le tsangan'olona zany nijerena am'izay fotoana zay zay nge ny olana eto amintsika hoe ianina milatsaka de zao tsekena indray le fifidianana zany fa aleo zay valamtelopolo ihany zany no afaka milatsaka fa reto zany tsy afaka milatsaka de misy zany ao nidikan'izay manko ny problema zay le ataoko hoe jery lavitra misy olona vohitsakitsaka nge ny zoany ao raha mijery sika kandida telo no mampisy olana fifidianana eo anatrehan'ny fianakafiam-piaraisam-pirenena amin'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy misy any amin'ny roapolo tapitrisa ny tsy fahafitahan'ny fifidianana dia midika ho fitarazoana ao anaty krizy ny fitarazoan'ny krizy dia mazava ny dikany ara-tsosialy sy toe-karena fa mialalina ny lavaka ilatsahany malagasy hatrany amin'ny isa-tokantrano diso ve raha ohatra kosa misy olona indray mitaky ara hoe tokony ampirina ny ambopony reo olona anankitelo reo satria tsy ny tombontsoa na ny zoan'ireo olona telo reo manana fa manana soa izy no anaovana takalonaina ny zo indrindra ara-tsosialy sy toe-karena ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisa zay manko zao zany resaka tsorona mihitsy zany le izy zany zao ainy ary mangataka anareo zay azo milatsaka zay manko zao nandrasan'ny olona fotsiny nge de vita zany le resaka fahabevanana zay zany ny tanjona de reo olona telo reo nefa ny am'izay fotoana zay misy olona zany raha fomba fijerinay azy nge tsy problema n'izy anankitelo fa misy vahoaka nge ao ambadika izy telo reo zay ny tena olana fa raha malala koa fa reo olona telo reo samy olona efa teto amin'ny fitondrana ny firenena namela takaitra teto daholo reo na iza ka ndikan'izay zany raha ohatra tsy maintsy mifatotra amin'ireo olona reo ve na raha-pirenena malagasy tsy maintsy mifatotra amin'ireo ve ny zava-misy eto amintsika sy na raha-politika vao tafavoaka madagasikara raha ohatra manko zay zany mibazy le izy ohatrany hoe tsy manana olo raha tiana tenena manko zany hoe krismasy ma zany tsy manana olo marina manam-pahaizana afaka hitondra firenena fa hoe metehitra amin'ny olona anankitelo azonao zay mahatonga an'le hoe kristiana malagasy ny joro io zany tiana petraka de ny hoe lay vahoaka olona anankitelo nge tsy mahavita manapotika firenena raha tena dinihana olona anankiray mpitondra firenena zany ohatra hoe andriamatoa marikaravalomanana na andriamatoa didiratsiraka na andriamatoa zavyaribera rehefa mitondra firenena ve izy responsable napotika le firenena anankiray fa andraikitry ny vahoaka malagasy misy andraikitry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra roapolo tapitrisa mahatonga n'le tsy tafavoaka le firenena fa tsy olona anankiray mihitsy aminay fomba fijerinay an'izay tsy olona ray mihitsy mahatonga n'le fampitena firenena mazava be zany ny fomba fijery tsotra zany le izy am'izay satria tena marina nytintsika hoe efa lamina nge izy io rahatram'izay raha ohatra zany hoe tonga de mijanona izy anankitela izy zao marikaravalomanana nijanona izy any ivelany mbola mipetraka ihany le problema de niditra indray mivadiny mbola nisy indray le olana de ho avy indray ny zanany zany ohatra ka raha lany ihany ary izy am'izay fotoan'izay problema mipetraka am'izay fotoan'izay ary ekena ary fa samy tsy latsaka daholo zareo
de oty am'izay andre mato maro karavalomanana raha pitso raha fakapitso kitrakitra be am'izay indray aho hoe ahoana zany rehetrarehetra zany zany mipetraka foana le olana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny zavatra tiana apetraka anenay moa zany hoe tsotra zay tsy hiditra ao anatina politika aloha mazafa zay amin'ny mahavahoaka mpividy zany mipetrahany krismasy am'izao fotoana zao aloha fifidianana mbola misy amin'ny efa-taona raha mbola tsy potika ty Madagasikara ty raha mbola misy foana zay ny rariana mboa mba tsy ampitiantsika eto Madagasikara fa mba ilaminany raharaha politika eto Madagasikara efa somary lasalasa ihany na fotoanatsika andriamato Joeljonina maraparanansika raha tenenina fomba mahitsy kokoa sy tena tsotsotra zany a inona no iverin'ny krismasy mahafavaolana ary inona lay andraikitra zay petraka eo raisin'ny krismasy ma ionatrehana zao zava-misy eto amin'ny firenena zao ny zava-dehibe ny tanjona moa zany zay nijoroanay de mba tsy isiny zany tsony korotanotra an'izao tsony fa mba isiny ilay fihavanana ao anatina tokatrano de misy fahasamihafana tiako tenenina na ray aman-dreny sy zanaka azy de samy manana ny couleur politika zany ny tsiraray miteraka olana zany zay ny zava-dehibe nefany tsy misy afa-tsy rehefa milamina ngely fifidianana eto amintsika fantatry ny tsiraray hoe tena mahay mandresy lahatra ny olana misy mako am'izao fotoana zao de le fametrahana n'lay vahoaka mpifidy mihitsy hoe reto olona reto de tsy manam-pahalalana mihitsy reto zay ny tena mampalahelo indrindra zany ho anay vahoaka aloha zany zay satria mipetraka amin'ny maso olo tena vahoaka zany krismasy am'izao fotoana zao satria nipetraka zany am'izao fotoana zao araky ny resantsika foana zay zany ny olana foana eto amintsika le olona anankitelo izy anankiroa moa tamin'ny voalohany raha miresaka leniny ingy azo raisina tamin'ny voalohany samy milatsaka azo retreretina ngery fa milatsaka ianao de milatsaka ny anankiray fa tsy nety mory zareo tamin'izany fotoana zany aloha hoe samy milatsaka de farany niova ho azy fotsiny le hoe ninina rehefa tsy milatsaka ary ny anankiray de tsy milatsaka de ny zavatra takina zany ny krismasy ma le fahatongava-tsy saintsika tsiraray avy raha manaikitsika fa misy ny krizy eto mba tsy iverimberena ntsony ny resaka fanonganam-panjakana ohatran'izao le olona anankiray ny eritreretina zany hoe ahongana fa tsy mahavita azy tsy nanainy andraikiny fa misy vahoaka zay nanaraka azy eo vohitsakitsaka le zoany zay foana zany ny adinay fa rehefa tsy tiany vahoaka io olona eo tsy lany zany izy na iza mipetraka eo na iza nytiako atongavana am'izay to zao raha tsy tiany olona tsonga raha ndremato maro karavalomanana tsy isy fidy azy ny olona fa mifandraisa fa ny zavatra apetraka lay mpanao politika de mandresy lahatra ohatra zany hoe tsy tiany olona tsony nitondra ny andro rajoelna ny tany sy ny firenena ohatra mandresy lahatra ny olona ny mpanao politika zahay rehefa tonga eo de ohatra zao ny fomba hitantanana ny firenena de miakina am'izay ny azahono vahoaka mifidy fa tsy apetraka mihitsy amin'ny atsangan'olona le izy ny fomba fijerinay azy satria zay ihany no mahatonga ny fampiteny ny raharam-pirenena eto amintsika eny ary tapitra ny fandarantsika andriamato Joeljonina Rasafinjato ndraimbava fohifohy ahafahanao mametraka ny mandram-piona sy mandram-pitafo mampitseratsika tsy haintsy isotra nareo atao amin'ny fandarana actualité nandray ny krismasy nandritra ny intelo zay zay moa atao hoe tokotelo mamasana andro aminay fomba fijerena ndraha raha-pirenena satria adidy ny kristianina malagasy tsiraray ty tanyrazantsika ty fampandrosoana miakina amintsika vahoaka malagasy miakina amintsika kristianina ihany ny fampandrosoana ny firenena miakina amintsika ihany koa ny fampitehany ty firenena ty raha pitso rafaka pitso tsy misy afaka hiala bala mihitsy zany eto Madagasikara hoe antsy zay ny tompona andraikitra fa matoa misy zavatra mikorotandrotran'izao tompona andraikitra daholo tsika ny fahatserovatenatsika tsiraray avy zay ny zavatra takina eto amin'ny tany sy ny firenena mba hifandray tanana na iza tonga eo
nisanisa lany eo a fiarah-miasa fifanampiana zay ihany no vahaolana amin'izao fampandrosoana tanindrazantsika izao. Andriamato joeljoana razafinjato avy eo amin'ny krismasy manovainy niaraka tamintsika tato anatin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity akasitrahany ianao nanaiky nitavadava teto akasitrahana ihany koa ianareo mpijery ajaina rehetrarehetra ny teknisiana niarany sala tapitra ny fandarana mametraka mandrapitafa ho manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.